Ray malalo rainay no Jesosy Kristy tomponay. Faly zahay hiaino indray ny teny no manina ho anay amin'izao andro an'izao e. Ary isaoranay ianao zany satria teny saza ny vanim-potoana iainanay anaty carême zay, anaty confinement zahay. Ta io zao any vanim-potoana zany hanampy anay amin'ny fifanatrehana tava aminao e. Ta io ny teny hitarika anay amin'izany e. Ary aoka ny fanahinao masina hiasa ao amin'ny tsirairay hapiaiky heliko anay mpamonjy eo. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 12. Exodosy toko 12 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 17. Zany no perikiopa akantsika afatra anio ry havana vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Exodosy 12. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe, ity volana ity ho voalombolana ho anareo, dia ho voalombolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe, amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy no hoan'ny isa-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy haka arak'izay isan'ny olona. Ary ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho lany avy no anisanareo zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay ray taona no halainareo. Halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 450 amin'ity volan'ity, dia hamono azy amin'ny harivan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary hanalany ny ra ka hatentiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatom-baravarany trano izay hinanany azy, dia hoaniny amin'izany alina izany ny hena. Voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voahandro amin'ny rano izy, fa hatsatsio amin'ny afo mba ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no hataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny tananareo, dia hoaninareo faingana izy fa pasika ny Jehova. Fa handeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Zaho no Jehova. Ary ny ra dia ho famantaranao anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo. Ary raha mahita ny ra aho dia handalo anareo ka tsy hisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny afatra ho antsika eto amin'ny chaîne d'honnêteté anio ry havana dia ny hoe fantaro, fa symbole de mort, ny kolikoly, fanaovana kolikoly. Symbole de mort, ny fanaovana kolikoly.
taratry ny hoe zay mety fahafatesana ara-panahy zany hoe fomba na fahazarana manao a kolikoly a izany symbole de mort ny kolikoly. Todika manokana aminao zatra manao kolikoly ny tompo an'io ry havanao, tsy le hoe sendra lavo takany hoe sendra nandainga na nanao kolikoly, tena tsy fidina le izy, tsy voatoyatro le izy, de tena mitomany fatratra tsy ny resany eto. Fa le olona tena hoe zatra manao kolikoly, tena fomba fiainany mihitsy le kolikoly. Kolikoly de zao manko ry havana, fandikana didin'Andriamanitra, aoka tsy angalatra, zay le didin'Andriamanitra mazava. Ka rehefa mandika an'io lalàna io ianao de zavatra hita amin'ny fiainanao koa de hoe misy s'installe ao amin'ny kolikoly ianao, misy s'installe am'le désobéissance ianao ry havanao, tena efa zava-doza zany. Fa zao ny Jakoba, ny apôstôly Jakoba 2:2 de miteny hoe zay diso a amin'ny lalàna iray dia meloka amin'izy rehetra. De ianao zany mandika ny anankiray am'ireo hoe aza mangalatra, ny antony a na iodika avianao a na iodika avanana, fitiavam-bola no mahatonga anao anao kolikoly hoe sy andika an'izany lalàna zany e, na tianao na tsy tianao, tsisy olona tia atao hoe tia vola zany rano, fa zay fitiavam-bola mahatonga anao andika an'io. Fa ny mahagravy azy de zao, fitiavam-bola hoy ny soratra masina no fototry ny ratsy rehetra. Zany hoe le fahazaranao manao kolikoly kely ho ianao na manao kolikoly be arak'izay filana azy de mety a ho symptôme na mort spirituel ry havanao raha mitohy, ary tonga am'le fitenitsika hoe ianao zay mpanao kolikoly io, so de ianao zany hoe faty mandehandeha zany, satria nahoana ry havanao tsy ahatoky ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy mahatoky ianao satria tikainao le tenin'Andriamanitra, tsy ankato azy ianao, de isaky ny mandre ny tenin'ny tompo ianao dia ho lavinao. Ary zany a no jerentsika an'io hoe mazava-dehibe zany hoe fankatoavana zany mba tsy ho ringana ianao e, mba tsy ho ringana ianao. Zany no lesona ampianarin'ny ty Exodosy 2:12 ty a, ary samy mandiny teny isika hoe so de misy symptôme de mort, symptôme de mort spirituel ao amintsika mpikambana sy mpanaraka ny chaîne d'honnêteté. Ndoara tetezitsika le Exodosy 12 efa renesitsika teo ry havana, miteny amin'ny Mose sy Arona zany a Jehova, de hoe teneny ny fiangonana hoe amin'ny andro 10 amin'ity volany ity a de aoka samiaka zanak'ondry a iray avy a izy rehetra. De misy zanak'Israely ve zay ry havana le hoe zatra miodina, zatra manohitra, efa miteny amin'ny andro 10 amin'ity volany ity de aoka samy aka zanak'ondry, misy hoe vonaren'le teny de miteny za tsy mahandry ny andro 10 zany ka, za tsy tiako zay fa misy raha tokony atao de miandryandry zany. De efa hoe zanak'ondry tsy misy klemo, de hiteny venao hoe eny e, somary mikitringa kely le zanak'ondry eo, fa mbola tsy ampy-heritaona le zanak'ondry eo raha hoe zanak'ondry heritaona, fa zany nefa de maninona e, sady manatsotsotra ny manda le tenin'Andriamanitra, mandrika le tenin'Andriamanitra ry havana. De hoe zanak'ondry lahy, de mety hiteny le olona hoe marina aloha fa zanak'ondry vavy no e, fa ny zava-dehibe nge de maka ondry anankiray e, tsy ary havana hoe zanak'ondry lahy io, ary ny ondry lahy la zay ny mpandika hoe lafo noho ny ondry vavy. De hoe
andiny fainy hoe hoterizinareo izy hatramin'ny andro faefatra-mbiny folo de misy le ray mpianakaviana anankiray hoe mety hiteny hoe za tsy mahandry andro faefatra-mbiny folo zany ka mandreraka be mahita azy mandoto tanàna sy mitabataba ho tokotany eo hoe hoterizinareo izy hatramin'ny andro faefatra-mbiny folo ary ny ariva ny fiangonana no mamono azy aleoko vonoina maraina be io koa am'izay amlamina ho an'le journée de ozy izy nandiny fahafito ary analany ny ra ka hatentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatom-baravarany trano zay inanana azy de mety misy olona ndray mieritreritra hoe ay atentina amin'ny tolam-baravarana atentina amin'ny tatom-baravarana raha tena hoe aloha ranga tena hoe tsy makarisika mihitsy asiana kontokona mbaravarana tsy ariavanao ny tolanam-baravarana sy tatom-baravarana fa raha asiana kontokona mbaravarana sécurité tena sécurité toy ny manitsaka an'le raha ianao manososy an'le raha ny jesosy ianao riavana zay le hoe zava-dehibe ty hoe fakatoavana zava-dehibe ty hoe fanahin'ny fakatoavana ity de izy izy andiny favalo hoe le zanak'ondry voatsatsika tamin'ny afo de misy miteny tsy haiko mahandro azy ohatran'zany hoe mana hoe atsatsika amin'ny afo zany fa hoe aloha andrahoana amin'ny rano kefa hoe atsatsika amin'ny afo de rehefa hohanina le izy hoe hohanina amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy de teny ve le ray mpianakaviana iteny ve le ray mpianakaviana tsy nahitanana mangidy fa anandrano eo mety io e zay le izy riavanao rehefa am'teny ny tompo hoe anana mangidy de tedavo tsy hoe mila voatsiary akory ny tompo fa hoe mila anana mangidy hinanana an'lay zanak'ondry voatsatsika tamin'ny afo de hoe aza asianareo andiny fahafolo aza asianareo sisa ho tramarainy de possible ave misy olona hiteny hoe ka pastera kosa mila vanina zay fa tena voko be ny kibonay rehefa mizihatra efa hoe aza asiana sisa ho tramarainy de hoe farany ny valahanareo ho voasikina rehefa mihinana azy zany valahanareo ho voasikina ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo azo sarotsaina mora riavana le mpivavaka mety teny hoe za tsy te hikapa rehefa misakafo fa ray minitra fotsiny mampiditra an'io rehefa avy misakafo riavanao efa tenenina hoe eo amin'ny tongotra ny kapa ary ny tena hoe ny tananareo de mety misy teny ndray ve hoe tena nkaroko le tehako fa tsy fantatro ny nasiko azy na are amin'ifitra fandrena ary na are amin'ny salon ary fa rehefa avy eo mitady azy fa ndao misakafo tsia riavanao tsia ary zay le hoe fanahin'ny fiodinana fanahin'ny tsy fankatoavan'zay zay ny tian'ny tompo anafarana antsika mazava am'izao andro an'izao hoe ary zany io tsy fankatoavana zany zay le mahatonga antsika teny hoe symptôme na mort spirituel ny olona mivelona am'zany fahazaran-dratsy tsy mankatò zany tsy mankatò tenin'andriamanitra zany zay le atsontsika hoe faty mandendeha inona ny takin'ny tompo mazava amintsika riavana zavatra takina mazava amintsika de hoe fankatoavana na fatokina tanteraka confiance totale amin'ny tenin'andriamanitra confiance totale miteraka obéissance totale ary raha mahitany raha dia handalo anareo raha mahitany raha dia handalo anareo zany teny zany mitaky confiance totale sy obéissance totale tsy mitaky sentiment zany mahafinaritra ny tenin'andriamanitra zany
tsy mitanky hoe expérience spirituelle tahaka zao sy tahaka zao tao amin'ny fiainana, tsy mitaky sentiment, tsy mitaky expérience zany avana, fa mitaky a confiance totale sy obéissance totale. fa rehefa miala an'izay confiance totale zay sy obéissance totale zay no ry avana dia efa mampiseho symptôme de mort spirituelle. Alay fisary an-tsaina ry avana eto amin'ity tantara ity, hevi-diso anakefatra, eritrereto kely a hevi-diso a anakefatra, ary hevi-diso a mety nahazo an'reto Israely reto a mahazo atsika fiangonana ihany koa. Mety hiteny zao izy hoe sy mba mila voatsiary koa moa zay sy arona zany tsika nge fa Israely mety ohatra tsika malagasy io hoe tsika malagasy tamin'ny 1869 tsaro tsika efa natolotry rana valina faharoa an Jesosy ty nitanindrazantsika ty efa malagasy tsika efa ampy zany, na efa fiangonantsika efa kristianitsika efa protestantsika katolikatsika l'anglikantsika luterantsika tsy ariavanao tsy ampy zany. Le appartenance nao amina foko anankiray na firenena anankiray na fiangonana tsy mahafonjy anao zany, fa raha le appartenance amin'ny fiangonana fotsiny tsy maharo anao amin'ny fandringanany. Zay ny hevi-diso voalohany, le fiheverana hoe za efa zao. Ny hevi-diso faharoa ry avana dia zao hoe eny ary zay ny tenin'ny Mose sy Arona, zay ny tenin'ny Jehova, ndoatsika araka zanak'ondry anankiray fa tsy ilaina vonoana zany izy, tsy ilaina vonoana zany. Raha mbola zany koa ny nataonao nanaraka an'izany hevi-diso zany ianao, ary ny olona mpiodina ry avana, ny olona désobéissant dia mora handairan'ny hevi-diso. Fa raha mbola mivoy an'izany hevi-diso zany ianao hoe aka zanak'ondry fa tsy ilaina vonoana, tsy ilaina latsaka zany rany, dia zay le hevi-diso a maharingana ihany koa. Satria mety hoe mandray an Jesosy zanak'ondry ianao, mandinika ny fiainana ianao, mandinika ny fahadiovam-piainana ianao, mandinika ny fahendrena ianao, mandinika ny fahefana ianao, fa ozy ianao tsy azoko, tsy hitako zay antony a, tsy hitako a zay antony a ny kara teo amin'ny hazo fijaliana. Ary maro havana kristianina ohatran'izany. Zay le hevi-diso faharoa hoe andeaka zanak'ondry fa tsy ilaina vonoana zany izy. Ny hevi-diso fahatelo dia hoe eny ary tao fa vonoana le zanak'ondry, vonoana le zanak'ondry, fa le hoe le raha hatentina mitolana ambaravarana sy tatao ambaravarana filambaniny zany efa vonoana izy efa vonoana izy. Ry havanao mbola maro koa ny kristianina tsy mahatakatra an'izany hoe tsy maintsy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, ary io raha nalatsany io a dia nalatsany a hoa soanao, tia ny ahositra aminao, tia ny ahositra amin'ny fonao, tia ny ahositra amin'ny fanahinao mba azahoanao famelan-keloka. Fa raha tsy antentina amin'ny fonao io, raha tsy antentina amin'ny fanahinao io, raha tsy antentina amin'ny fiainanao io dia tsy voavela heloka ianao, tsy voavela heloka ianao, dia very ianao. Ny hevi-diso faefatra ry havana dia zao hoe raha zany be pitsipitsony zany Andriamanitra zany, aizako dia isaky ny andininy anankiray dia zao ry havanao ho an'ny olona zay matsiaro ny vidin'ny hazo fijaliana sy ny vidin'ny raha nalatsaka teo dia matsiaro ny zavatra niaretan'ny Kristy ho azy, anafahana azy, dia tia azy satria matsiaro le fitiavana be nitiavan'i Jesosy azy ary tonga amin'ny tenin'ny apôstôly Jaona hoe
sika ty satria izy a tia talohantsika ry havanao ary de tsitany sy hoe everiny sasany hoe pitsopitsony na hoe filambany ry havanao faranana zao teny zao andringana ny Egyptianina sy ny lamatoany Andriamanitra amin'ity alina ato amin'ny Exodosy 4:12 tsy midika zany hoe tsy mendrika noho ny Israely reto Egyptianina reto, tsy mendrika ohatran'ny Egyptianina ny Israely ry havanao fa saingy zao tia an'ireto Israely reto Andriamanitra ary nanapa-kevitra ny amendra fo amin'izy, nanapa-kevitra ny amendra fo aminy ary zany no afatra anio mbola vonina amendra fo aminao mpanao kolikoly a ny tompo am'izao anio zao vonina ny anafaka anao izy ry havanao ary ny rany zanak'ondry zay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana io, ny rany zanak'ondry ry havanao manadio antsika amin'ny fahotantsika rehetra, manadio antsika amin'ny fahazaran-dratsy, manao kolikoly io amin'ny fahazaran-dratsy, manamaivana ny kolikoly io zany io raha io ary tadidio le fomba fiteny manadioa amin'ny ota ekely izany rahan Jesosy zany ry havanao manadio antsika am'le hoe péché avoué na confessé, tsy manadio io raha io, tsy manadio ny excuse mialatsiny a paster aloha fa za aloha ohatran'izao sy ohatran'izao mi-excuse ako, tsy manadio amin'ny excuse io, tsy manadio amin'ny explication io, zao manko ny fipetrany de voaterina anao zao manko ny fipetrany azavaiko kely aminao, tsy manadio amin'ny excuse io raha io, tsy manadio amin'ny explication io raha io, fa manadio antsika amin'ny ota rehetra zay ekentsika ry havanao ary mbola vonina anadio anao izy fa tapony hevitra aza mangatakandro ry havanao. Misy fisainanao ny any Bakarty eny hoe zay hoanina anio de tedavina anio fa zany lanitra zany afaka miandry zany, zany lanitra zany tsy hita zany fa zay hoanina anio aloha tedavina anio ry havanao, lazainao fisainana Bakarty zany fa sika rehetra de manana fisainana Bakarty daholo, isika zay fatra-pandala sy fatra-panao anio kolikoly io zay ny fiainana mandrakizay, fiainana be dia be ao am' Jesosy katekisma zany fa kolikoly aloha no atrehako azahoako an'izao fa inona moa ry havanao dika an'io azo fijaliana io, dika an'io azo fijaliana io fahazaran-dratsinao rehetra, ny fiodinanao rehetra de efa niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'io azo fijaliana io, efa nomboana ry havanao io fahazaran-dratsinao manao kolikoly io ary efa afaka amin'izany ianao fa anjaranao sisa manapa-kevitra ny aneho an'izany raha azonao zany afatra zany de zao, raha azonao ny vidy ny fainy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho anao de ho feny fitiavana an' Jesosy anao ry havanao, ho rikoriko amin'ny fiodinanao ianao, ho rikoriko amin'ny fahotanao ianao ary efa zany de tena hoe fiaingana vaovao ny anao ny androany ry havanao, fiaingana vaovao amin'ny lalana vaovao
zay tena hoe ankatoavanao tanteraka an Jesosy zay fepetra rehetra zay taridalana rehetra omeny anao satria fantatrao fa lalana mamantana any an-danitra zany lalam-baovao hitantaneny anao avy any Egypta zany riavanao ary de ho tafala avy amin'le fahafatesana nety nisy anao androany anao ho amin'le fiainana be dehibe ho an'le fiainana mandrakizay ao am' Jesosy riavanao. Amen. Vavakisika sotra ny amin'ny teninao tompo, mahitsy ary manindrona ny fonay zany teninao zany ary soranay anao soranay anao ny fampietreretany ampio zay tompo malalo andinika zay symptôme de mort ato aminay enao apiaiky fanainao masina apiaiky ary lay tananao mahery sy le sandrinao nahintsitrao anafahana ny Israely tany Egypte, lay tananao mahery sy le tananao mahery sy le sandry nahintsitrao tao am' Jesosy Kristy tao amin'ny azy fijaliana zany mbola hanafaka anay androany mpamonjy ary mba ho tena nouveau départ amin'ny fiainanay ty fotoanany carême tia satria mizotra am'izany lalam-baovao makany an-danitra izany zay de lalana anehoanay confiance totale aminao sy amin'ny teninao ary obéissance totale aminao sy amin'izany teninao zany ho fahasambaranay ary ho voninahitra ao Jesosy. Amen.